Salama olo jiaby. Artiste clé USB tsy misolo tegnany kanto malagasy. Siab Razakena. Efa hainao, antsika niany andeha hikoragna raha mandalo am'izao. Tovolahy nampangovitra ny réseaux sociaux na monimonina an'ireo zokiolona sasany ihany koa i Basta Lion. Ity mpanjaka ny raga dancehall gasy ity dia namiratra tanteraka raha sendra ny vahiny tao amin'ny radio anankiray tao a Frantsa izay Skyrock. Agnatin'io fotoana io nefa dia mbola misy ireo sasany manontany hoe fa manina tsy misy musicien fa clé USB sy ke karakory zany. Olona mana talenta sy lalitsaina ve izy sa artiste clé USB fotsiny? Araha ohatra amin'ny farany dia ho azavaiko anao ny momba an'izay. Efa nivoatra ny mozika ary normal zany. Ny kanto tsy voatery anaraka an'izay fa nisy teo aloha. Donc ny anomboantsika anazy dia le fanontaniana hoe fa maninona hono izy tsy nanao kanto malagasy. Fa nanomboka avy moa zany zavakanto ity tsy maintsy hoe manao copie-coller an'izay zavatra efa nisy taloha tagny. Raha izany izy dia tsy kanto ity hosodoko raika ty raha oharina amin'ity raika ty. Le mozika zany efa karaha hoe fiainana. Efa mivoatra izy, efa miova ary efa misokatra amin'izao rehetra zao. Zany hoe i Basta Lion dia nisafidy ny raga dancehall dia izay ny langage izay atao dia izay natao hoe kanto izay ahafahanao mamoaka ny aingam-panahinao. Dia izay no ahafahany s'identifie amin'ireo olona any ivelany izay mitovy environnement sy contexte iainana aminazy dia rehefa manomboka manjary moa le raha dia misy mialona foana. Qui décide que c'est de l'art? L'artiste donne sa vision de l'objet, mais c'est à vous de décider si c'est de l'art ou pas. Ka raha mbola misy zany hoe mizaka hoe tsy kanto malagasy io dia hatreto aloha reso karaha fandraisanareo an'le rock and roll tamin'ny andronareo regny. Ok. Papier, efa 2025 ane zao efa tsy mipody afara koa raha ohatra hoe resaka tsy misy musicien zany fa USB. Andrasolo raha hitandregny la mozika ve za am'izao dia tsy maintsy manontany tegna hoe misy groupe na jazz ao zany fa tsy hoe rehefa tiagna le izy dia akafizina. USB zany ane fitaovana ohatrany tamin'ny andronareo tany tamin'ny taona 1980 tany ane synthétiseur ny USB ka zay am'izao zany manaraka le teknolojia zay mivoatra dia aleonay mifaninana am'le vanim-potoagna misy anay karaha regny hoe tanora agnatin'le fifaninana iresa-pirenena jiaby regny ohatra hoe robotika, torafatora baskety, pétanque. Tiany atoranjareo mihitsy zany hoe izahay amin'izao afaka mijoro akaikinareo amin'ny taranjanareo. Tsy azo izy le ray aman-dreny iny le tononkirany Basta Lion. Izy io zany mélange na teny gasy, teny français, teny créole kely dia misy teny anglisy be dia be agnatin'izy io. Ka zay mahazo ananjy satria efa karan'io edy fomba fikoragnana agnaty cité, agnaty quartier sy lala-pasika jiaby aminay aty. Délégadena zany tsy maintsy misy teny anglais, argot, jamaïcain zany mba agnatorona koa hoe zahay a Madagasikara aty dia afaka mampitsinjaka anareo amin'ny mozika ty. Io zany le tegna hoe nampitabataba ny be sy ny maro hoe fa magnino olo magnano ragave dia misolo tegnany Madagasikara. Fa nanomboka oviagna me zany hoe tsy maintsy hira vakodrazagna fogna vao azo asaigna amin'ny radio andafy agny. Nefa nanomboka tamin'ny tragédie tamin'ny il regny ery Diams, Lafouine, Bigalé, Kadelona am'izao ery Taik reto mameno stady a Madagasikara aty dia ireny olo-kalaza avy any ivelany zay nandalo sesisesy teto reny no nampiakatra ny ampon'ilay tanora zany hoe azo atao ke mivelona amin'le mozika ataontsika ty sady zany Skyrock zany ane tsy radio fifaninanana folklore fa musique urbaine ny tena betsaka amin'izany ary tsy playback reny papia fa live backing track zay no fitenany reny. Ka jereo tsara le video raha ohatra ka reny artiste be dia be artiste vahiny reny mahita ary manohana anazy amin'ilay zavatra hitanay aminazy ihany koa izany hoe tanora mana talenta izy. Tiane resaka génération betsaka ane no milaza hoe le mozikanay tsy mba misy fanajana mihitsy fa zao zay ane tsy mitady ady fa mba mitaky fotsiny hoe omeo toerana ilay kanto ataonay sanatria hoe manimbazimba le mozika nentim-paharazana fa mba teteny fotsiny hoe efa mivelatra be izy ty am'izao ka mba samy afaka manao neninazy ny salegy, basesa zay ny nampandianareo tamin'ny andron'izany dia am'izao nefa efa hip-hop, raga dancehall, zouk dia reny karazana gadona afrikanina reny zay karazany be dia be zay nefa dia hazo isafidianana daholo ary zay no tena mahatsara anazy am'izao.
ekenany hoe zahay zao efa tsy misy artiste na iray ary cassette fa sy hafa-sy be zany fa i Bastalayon kosa am'izao de riarianay 2.0 efa natorony Bastalayon zany fa azo atao tsara ny mamiratra amin'ny musique urbaine ary sans complexe mihitsy. Donc ho anareo zokobe sasatsasany efa niova izy ty ato fa tsy vitany hoe mitendry gitara tsony fa misy an'izany DJ inna zany ihany koa. Ny amaranako anazy ny zavakanto zany de tsy hoe zavatra misy lalàna mife zany io tsy misy passeport. Raha ohatra zany ka nikalifienareo hoe artiste clé USB izy de azadiny fa namiratra izy ary tsy nitsanga menatra mihitsy ka ho anareo zokobe sasatsasany alohany hoe anakiana mianoa aloha fahitako anazy koa presque mpitendry daholo nareo zay nanakiana reny ka mety mbo te araka hoe anao leve aminazy andafy agny fa io ane arakaraka le organisateur sy le organisation ihany ka io aloha no misy de io no mandeha.